Vaovao fanabeazana indray kosa vokatra tsara no azo nandritra ny fiaraha-miasan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny UNICEF tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny UNICEF ao anatin'ny sampana fanabeazana izany natao veloma tokoa ity farany ary fotoana nitondran'ny ministra ny fanabeazam-pirenena ny heviny eo anatrehan'ny raharahany fanabeazana amin'izao fotoana izao ihany koa ny andro androany. Mila fanavaozana ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara mba ahafahana mampitovy ireo ho fandaharam-pampianarana ampiarina ny anivon'ireo sekoly manerana anosy. Amin'ny farany volana septambra ho avy izao tokoa dia tokony hiatra izany. Isan'ny navoatra ny ministry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Rabaripôly izany tao aorian'ny lanonana fanaovam-beloma an'Andriamatoa Graham Lang. Tokony andraikitra misahana ny sampana fanabeazana ao anivon'ny UNICEF tetsy amin'ny hôtel Colbert Rataninarenina. Ny antony maro samihafa dia tsy manana programa fampianarana mazava ny ministera ary dia samy manomana ny programa iny zany ny mpampianatra rehetra ka amin'ity taona ity dia ikarakara zay karazana fiaonana iarahana amin'ny mpampianatra, ny mpanabe, ny mpamatsy vola, ny société civile ihany koa hiarijery iarahan-dinika ny amin'ny hoe inona marina ny programa titsika ampianarana ireo zaza malagasy ireo satria rehefa tonga mpamatsy vola hanampy antsika hanome boky antsika dia tsy misy manuel scolaire mifanaraka amin'izay programa titsika atao le izy ka tsy maintsy mifampiresaka tsika fa tsika manao izay programa zay ny amin'ny hoe inona ny teny entina mampianatra, ny amin'ny hoe inona ny vokatra azo rehefa vita ny CEP, rehefa vita ny BBC, rehefa vita ny bac fa manjary mandeha anjambany fotsiny mianatra ny ankizy. Nahita mpahombiazana tokoa ny fiara-miasa tamin'ny UNICEF hoy Andriamatoa Minisitra. Efa hatramin'ny taona 2014 rehefa nanomanina ny ministera izy io ao anatin'ilay hoe programme intérimaire pour l'éducation izay efa matsimbola mitetina ny amin'ny 520 tapitrisa dolara anoany mahakasika ny karaman'ny mpampianatra frama, mahakasika ny fanangarana fotodrafitrasa, mahakasika ihany koa ny kit scolaire ka efa ao zany ny vola nefa araka ny fahafantarantsika azy ny problème maro samihafa ka ny fanjakana ihany koa fanjakana malagasy hianokana vola ihany koa hananganana fotodrafitrasa. Ny amin'ny mpamatsy vola zao dia salle de classe efitrano 200 no loezany ho atao amin'ity taona ity ary ny fanjakana malagasy dia eo amin'ny efitrano 700 eo 308 salle de classe no natokana. Ny an'ny mpamatsy vola dia ny karakara, ny fanomezana kit scolaire, ny faritra eo amin'ny 12 eo dia ny fanjakana ny ambiny. Andao amin'ny Madagasikara tokoa Andriamatoa Graham Lang tompony andraikitra misahana ny sampana fanabeazana ao anivon'ny UNICEF rehefa niasa 3 taona teto amintsika. Noho ny tsy fahasalamana no andozana ny toerana misy azy ankehitriny. Isan'ny angadina nanana sy finahitana ny fampandrosoana ny seham-panabeazana teto Madagasikara tamin'ny alalan'ilay paikady BIE na plan intérimaire de l'éducation ho an'ny lehilahy.